ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala mahatratra ty maraim-baovao ny alahady fa 30 volana May 2024 ity ary dia arabaina manokana ianareo reny mpianakaviana rehetra fa fetinareo ity anio ity dia ho tahinany ianao rineny. Anio alahady mamarana ny volana May isika ary dia mamarana raha teo ihany koa ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Dia arideran'Andriamanitra isika ry havana amin'ny alalan'ny Isaia 90 ny andininy voalohany hatramin'ny 7 ary aorian'izay ny hera fanevany 50 taona ny FJKM mijoro. Manasa antsika rehetra ry havana hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Isaia 90 andininy voalohany hatramin'ny 7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aisim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah ary aminao ny isehoan'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famira-pirata ny fiposahanao. Amen. Taona maro efa nijorona, nitoriana teo ny mahasoa, niazona nao ny finoana, ny fiangona maniny Jesosy. Sy fanahio safamahery nonomena, sady ny be fitiava fanando mahafehy tena, ka tsy ome natrafa mahitsoratrany ho vavonome no ny Jesosy niany. Kusahia tanu ni fanino eto anivo ny tinosity, ufahazavana kahitsilo nyazina mandrakotraty. Sy fanahio safamahery nonomena, sady ny be fitiava fanando mahafehy tena, ka tsy ome natrafa mahitsoratrany ho vavonome no ny Jesosy niany. Milanao ny tompo ankehitriny, ry fiangonanao ka mijoro, miangafianao no liriny, mba ho irany tokotoko. Sy fanahio safamahery nonomena, sady ny be fitiava fanando mahafehy tena, ka tsy ome natrafa mahitsoratrany ho vavonome
Yesu io mibavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino no ity andro voalohany amin'ny herinandro ity alady voalohany manaraka ny Pentekosta izay iainana ny fitarihana sy ny fanavaozan'ny fanahinao masina tsapanay tokoa fa mampiorina anay mandrakariva ianao ka nahatanteraka ny famonjenanay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary naniraka ny fanahinao masina hitahiry sy hanavao ny fiangonanao. Ankehitriny ary Andriamanitra, fenoany voninahitra ao ity fanompoam-pivavahana ity, ary avaozy amin'ny fanahinao masina izahay tsiraray avy, mba homendrika anao ny fanoloran-tenanay amin'ny alalan'izao fanompona masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana no angatahana izany. Ny voninahitrany ho anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Indro ary raiso ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ary aoka ho eritreretintsika lalina sy akatoavintsika. Hoy ny soratra masina, fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharom-po, famorapana, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Raha velo ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatsiaro fa tsy tanteraka isika ry havana. Andeha ary isika ankehitriny iondrika mpanetrehteny eo anatrehan'Andriamanitra, iaiky ny heloka sy ny fahotantsika. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, arovy tsy hanamary teny eo anatrehanao zahay, mpanota mantsy zahay, ary ny famondramponao irery ihany no tadiavinay sy anteranay. Raha tsy mba natsoinao eto anatrehanao zahay, dia fahaverezana no anjaranay. Raha tsy nomenao faty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy zanakao, dia tsy misy azonay lazay afa-tsy fahafatesana sy fahaverezana. Nefa ankehitriny Andriamanitra, satria tianay ianao dia mamindrafo aminay, mamelany elokay, aoka ny fanahinao masina, hanadio ny fonay ho tepolo fonena ny fanahinao, mba hizoranay amin'ny fiainam-baovao dia ho hitantaratra eo amin'ny fiainana andavanandro ny vokatry ny fanahy izay nampitoerinao ao anatinay. Miainoanay ry Andriamanitra tsy toa, ka valio ny vavakay ary mamela ny helokay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tompo sy mpamonjy anay. Amen. Yeah.
raiso amin'ny finoana riavana malala ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anareo aoka hiara-mitsangana isika. Fa hoy ny Tompo, indray mpimaso monja no nahafoizako anao, fa minindra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehova mpanavotra anao. Koa voavela ny elokao no ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny fanekempinoana laharana fahatelo na ny fanekempinoana araka ny soratra masina no hanambarantsika ny finoantsika. Ndeha sika riavana hanambara ny finoantsika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy, zanany lahy tokana, tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombony finoanay. Amen. Petraka ianareo. Faly miarabantsika rehetra mpianakavy finoana na tratra izao anio izao riavana. Isaorantsika Andriamanitra fa na dia tsy afaka misokatra aza ny fiangonana dia mbola afaka miangona amin'ny alalan'ny tambajosa serasera toy izao isika, ary afaka ihany koa miaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Anio alahady fahatelopolo ny volana May 2024 alahady izay fetiny reny kodia miaraba ny reny rehetra ary mirary fifaliana sy fampahirezana avy amin'ny Tompo ho an'ny reny rehetra. Isy noho izany mandritry ny asa vavolombelona, ny firaritsoa sy ny fiarabana ary ny fitondranam-bavaka ny reny. Reto ary ny raharaha izay voaray ho amin'ny anio. Raharaha avy any ivelany dia raharaha tokana ihany. Afatra sy tolombavaka Pentekosta avy amin'ny filohan'ny FJKM. Hoy Jesosy, fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ry fanahy mpampahery, hitanao ny topatopan'ny alin-drano misy anay, mampirepirepsaina, mahaketraka ny hery ao anatin'ny olomaro. Indraindray toa mahakivy, mampiravoravo tanana, na dia ireo mahery fo te hijoro hatrany. Hitanao ny fitsapahana mahamay, mivaivay,
isedrana ny finoana sy ny fijoronim-pino ny fiangonana mihitsy. Nefa sofa eo ianao, mampahery lalandava sy manorina ny toky ao anaty fomangina. Ijoroana tsy hivena, ninonninona tafiditra sy ny rivotra mahery, mifofofofo te andavo, mifofofofo te andrava. Feno toky hatrany ihany satria izay miaraka aminao tsy mba velanao irery, tsy mba diso zavatsoa fa toloranao ny hery. Anomponanao hatrany amin'ny kira fiderana, ny tompo feno toky ny fanahy tafatoetra eo aminao. Amen. Ny mpitandrina Irako Andriamasoa Ami, me 220. Toy izao kosa riavana reo raharaha izay aveto antoerana. Avy amin'ny fitandremana, fivorian'ny vovonana, ho fandaminana ny asan'ny fiangonana amin'ny enim-bolana manaraka, dia atsona isika vovonana eto amin'ny fitandremana ho tonga ivory eto am-piangonana ny talata 2 Jona ho avy izao, manomboka amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Gazety Afon'ny Faravohitra. Efa mivoaka izao riavana ny gazety Afon'ny Faravohitra laharana 530 izay anasanantsika ny fandraisana izany. Azontsika raisina ao amin'ny Filohan'ny Toby na eny amin'ny mpandrarahan'ny fiangonana amin'ny vidiny 2 ariary. Misy ihany koa ireo gazety teo aloha sansatsatsany izay mbola afaka raisintsika eny amin'ny mpandrarahan'ny fiangonana. Momba ny adidin'ny mpandray sy ny kitampo-imbonana dia isaorana indrindra ireo rehetra izay efa nanefa izany tao aorian'ny fanentanana sy ny antso natao, ary mbola mitohy ny fandraisana izany ho antsika izay mbola afaka manao izany. Izany dia arotsaka eny amin'ny tompon'andraikitry ny vola miditra dia ny asa sy finoana sy ny kitampo-imbonana izany. Amin'ireo laharana telefona izay efa hitantsika ireo, ary atao fantatra hatrany iza no mandefa ary inona no antony. Na ihany koa arotsaka mivantana ao amin'ny kaontin'ny fiangonana izany. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary fiainana mandrakizay no ampandrenesanay ianareo ny fodimandry ny malalanay. Ralaison voahirana hary malala. Ny zoma 7 Mey rehefa nampindraminy nandritry ny 7 taona hoy ny reniny Ralaison Ramarofidy Violette. Ny fandevenana dia efa notanterahana tao Falimanjaka talata amin'ny voninondry ny androny iny ihany. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Taratasy fisaorana. Noho ny fodimandry ny tompoko vavy Rasolo Arso Catherine Ikati sy Rasolo Ndraibe Eugénie tamin'ny 7 sy 8 Aprily 2024 lasa teo, hoy ny praita-po amin'izy ireo. Sisi Lala Rabetsitota sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny fampahirezana sy ny fanehoana hita maso ny fiarahamory nasehonareo tamin'izy ireo. Tolorana fisaorana ny mpitandrina Andriamampiantso Gersoma Daniel Mivady, ny mpitandrina Ravalomenjanahary Lala Emmanuel Mivady, ny mpitandrina Andriaparahasina Razafindramavo Mivady, ny mpitandrina Mizadra Ra Randrenatoandro Fanilo Mivady, ny farimbona fitsaboana, ny vondrona fototra laika, ny mpevitra Ra, ny asa Alarobia maraina ary ny mpianakavy ny finoana manontolo. Andriamanitra manakariam-pahasoavana amaly fitianareo ary mialatsiny amin'ireo tsy tratrantso noho ny amena sy ny afenondrano be loatra. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Ny amaranantsika ny raharaha kosa toy ny mahazatra dia ireo rakim-pisaorana izay voaray. Valopy voalohany misoratra mivaky toy izao: Tompo, misaotra anao aho fa nomenao tombonandro hatrany sy fahasalamana ka mbola afaka miriary amin'ireo zanaka manjafy sy ny zafiafiko. Tompo, mamindrafo amiko hatrany. Manolotra vola 2 alina ariary izany avantsika izany, atolotra ho fanoizana ny raharahan'ny fiangonana.
Ny valopy faharoa dia misoratra mivaky toy izao: Tompo, nampianatra anay ianao hisaotra anao amin'ny zavatra rehetra, na dia amin'ny fahoriana aza, fa tsy nisoa ihany no raisinay avy aminao, eny fa na dia ny ratsy koa aza. Tompo, ampitomboy ny finoanay ianao. Manolotra vola 2 ariary izany avantsika izany ho fanohizana trany ny asan'ny fiangonana. Ny valopy fahatelo misoratra mivaky toy izao: Tao amin'ny lalina no niantsokanao Jehovah, Tompo, eno ny feoko, aoka ny sofinao hiaino tsara ny feon'ny fifonako. Manantena any Jehovah ry Israely, fa eo amin'ny Jehovah no misy ny famindra-po sy ny fanavotana be. Manolotra vola 4 ariary izany avantsika izany. Zay ry havana ny rarahan'ny fiangonana izay voaray androany, koa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ry vavakantsika ry havana, ry Andriamanitra rainay io, tsy mitsarotry ny midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zahay,
fa lehibe ny indrafonao sy ny fitiavanao. Mbola amezanao anay indray izao fotoana izao andraisanay ny teninao. Koa ny fanahinao masina anie no angatanay hitoetra betsaka ty anatinay ka andraisanay sy tehirizanay izany teny izany ho entinay tokoa miaina eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia meo anay ary ny fanahinao masina Tompo ary mitenena fa miainanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Eksodosy 1:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Eksodosy 1:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: indro efa notononiko anarana Bezalila zanaky Ory, zanaky Hora avy amin'ny fireneny Joda. Ary efa nofenoko ny fanan'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa. Dia hihevitra hanao asa kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahina sy ny anamboatra vato alatsaka an-tranotranony ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Filazantsara araky ny Lioka 10 andininy 17 ka hatramin'ny 420. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny 70 lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nisaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo, ka sy isy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany olo zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Tia ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe: sambatra ny maso mahita izay hitanareo. Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry nahare izay renareo fa tsy nahare. Epistily voalohany soratan'i Jaona 7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Jaona voalohany 7 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy apahatokiantsika ny fotsika anatrehany. Na amin'inona eo no anamelohana ny fotsika antsika, satria Andriamanitra lehibe no ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny ampitana ny hafatra sy ny fampianarana amin'ity marain'ity ry havana, dia andelo horedontsika indray izao ny hira faneva 5 taona ny FJKM. Ezao ny fiantsonao. Ndeha hiara-mitsangansika anao zany hira zany. Fammi tu, no mi te.
soso miaviny rady tsara izy hitary dalanehoalo miavanao hatrany ambara ezaony fiantsonao fahaza miahotra kamiteny fahamarinana totoritsy amitahotra kamiteny fahamarinana totoritsy amitahotra. Dia mbola ampitomboina ho amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Mifarana tanteraka indray tia ny volana May, mifarana androany ny loha hevitra mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina, ka mba hampitoetra tsara ny fanahy masina, hampiorina, hampijoro, hampandresy atsika dia zava-dehibe ny handraisantsika ny hafatry ny tenin'Andriamanitra noho izany herin'ny fanahy masina miasa ao anatintsika izany. Ny Exodosy 2:30, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5, io ny fampianarana andraisantsika lesona voalohany ary dia toizantsika amin'ny Lioka 10, ny andininy 17 ka hatramin'ny 12. Mino miorina noho ny herin'ny fanahy masina ka dia ahitana vokatra. Zao alahady ao aorianan'ny Pentecoste zao zany dia miasa ao amintsika ny fanan'Andriamanitra ary mila hita eo amin'ny fiainantsika ny vokatry ny fanahy, ny fahasoavan-dehibe raisina noho ny asan'ny fanahy masina. Amin'ny Exodosy 2:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ry havana, ny vokatry ny fanahy izay miasa mahery ao anatintsika dia ahazahoana fahendrena, fahalalana sy fahaiza-manao entina manao asa tsara. Dia irina indrindra hiasa ao anatintsika ny fanahy masina, hananantsika fahendrena, fahalalana, fahaiza-manao ary anao asa kanto. Hoy ilay Exodosy 1:30, ny andininy 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'ny Tompo. Indro efa notononika anarany Bezalila, zanaky Ory, zanaky Hora, avy amin'ny firenen'ny Joda, ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy faharanitantsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny hevitra anao asa kanto. Riavako malala rehetra amin'ny Tompo, fahasoavan-dehibe raisy ny mino izay hitoerany herin'ny fanahy masina ny fananana fahendrena. Le hoe endreto dia mahay mandanjalanja, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, mahay mitondra teny eo amin'ny fiainany manontolo. Efa napetrak'Andriamanitra ao amintsika pino ny fanahy masina, ekentsika sy inoantsika zany ary hiasa mahery ao anatintsika. Ka manomboka izao eo ampamakivakiana ny fiainantsika manontolo dia mirapiratra amin'ny fahendrena isika. Dia izao koa ny tsarovy ry havana malala fa tena zava-dehibe ho antsika ny andro Pentekosta nanomezana ny fanahy masina izay miasa amin'izao andro iainantsika izao, fa io fahaizana, io fahalalana, io fahaiza-manao ananantsika tsiraray avy eo dia tsarovy fa avy amin'Andriamanitra no ilay fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Raha miverina any amin'ny Genesis tsika ry havana eo amin'izay naharian'Andriamanitra tsika olombelona dia nohariany hitovy endrika aminy isika ary nasiany fofinaina mahavelona dia ny fanahiny
ao anatintsika. Noho izany no ariana araka ny endrik'Andriamanitra izany sika dia mahatsiaro indrindra fa misy fanahy manome fahalalana, manome fahaizana ao anatintsika ao ary manome talenta tsara ho antsika. Lesona lehibe amin'ity fampianarana ity araka izany ry havana dia izao: ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary ampidininy sy ampitoeriny ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa ny olana dia izao: salovan'ny Satana io fahaizana sy fahendrenana anatsika io, ary dia hoentin'ny olombelona any amin'ny lala tsy izy, ampiasaina amin'izay tsy tokony ampiasana azy. Dia tsy gaga isika raha mitondra korotana, mitondra fahaverezana, indraindray ny fahaizana sy ny fahalalana izay nomen'Andriamanitra atsika. I Bezalila raha nomena ny fanan'Andriamanitra eto dia nampiasainy tsara araka ny tokony izy, nampiasainy anaovana asa kanto teo anivon'ny tranon'Andriamanitra. Izany indrindra koa no antony nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho antsika, anaovantsika asa mendrika, anaovantsika asa tsara, anaovantsika asa kanto eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Ity anio ity dia fanentanana anao kristianina, fanentanana ny fiangonana hijoro fanasina sy fahazavana. Izay no antony namerimberena antsika ireo hira fanevan'ny FJKM, manentana antsika hijoro ho fanasina sy fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Ka engany ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra atsika tsy hampangatsika atsika, fa tena ampijoro atsika tokoa hanana fahendrena sy fahazavan-tsaina hoety manompo an'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao sy eo anivon'ny fiangonana. Faharoa ry havako malala, ny vokatry ny fanahy izay miasa mahery ao anatintsika dia manome fahasoavan-dehibe azahoana mandresy ny diminy sy ny herin'ny fahavalo. Fanahy masina hery ety mandresy ny asany diminy sy ny fahavalo rehetra. Filazany tsara ny Luka 10, ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Mety hevitritsika mifanohitra amin'izay efa voalaza teo aloha izay ambaran'i Jesosy Kristy eto, tsy mifanohitra nefa fa mifamino. Teo amin'ny Eksodosy dia omena fahaizana, fahendrena, faharanita-tsaina, anao asa kanto ny olona tena mampiasa saina. Fa eto amin'ny Luka kosa dia izao: ilay fanahy mahery izay miasa ao anatintsika dia ahavitana zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Dia ny saina maha-olombelona, saina nomen'Andriamanitra izany. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy Kristy hisaotra an'Andriamanitra rehefa nandeha ny 70 lahy eto amin'ny Luka 10:17, nahavita ny asa izay nanirahan'i Jesosy Kristy azy, niverina amin'ny fifaliana, tonga teo anatrehan'i Jesosy Kristy manao tatitra ny asa vita. Dia hoy izy hoe: Tompo, na dia ny demony azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Nanaiky noho ny anarana, noho ny asan'ny fanahy masina, nanaiky ny demony. Ary dia hita tokoa izany tamin'ny asa izay nataon'ny mpianatra. Dia hoy Jesosy eo amin'ny 2:20, mideranao araiky eo tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsaina izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Nafenina tamin'ny hendry, nafenina tamin'ny manatsaina, izany hoe asa tsy takatry ny saina. Ny asan'ny fanahy ao amin'ny mino ka ahitana vokatra mahagaga. Tompo, na dia ny demony aza manaiky anay noho ny anaranao.
ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo zao fotoana izao zay mahavery hevitra betsaka ny zava miseho tsy takatry ny sain'olombelona na dia eo aza ny fanomezana fahalalana omen'Andriamanitra fa tsy maintsy manaiky ny asan'ny fanahy masina isika, asan'ny fanahy masina mahavita zavatra mihoatra no zay takatry ny saitsika, ka na inona fahavalo na inona herin'ny Satana minsy manaiky ny herin'ny fanahy masina zay mampiorina atsikisika andresentsika zany rehetrarehetra zany. Eny atramin'ny fahafatesana azy dia resiny mino ka hananany fanantenana. Fa ny zava-dehibe zay ambaran'ny tompo amin'izany asan'ny fanahy masina ao amin'ny zany dia izao tena tsy mora fa mahery vaika ny asan'ny Satana ka tena mila miorina mafy tafatoetra tsara ao amin'ny tompo, miaina tsara ny fanahy masina ny mino mba handresy. Jereo tsara ny valiteny nomeny Jesosy Kristy reto fitopolo zay niverina teo aminy reto, zay fitopolo niverina tamin'ny hafaliana satria naombo ny fitorinan'ny filazany tsara, sitrana ny marary, nivoaka ny demony ka dia falifaly manao tatitra amin'i Jesosy na ny demony aza manaiky anay no ny anaranao. Fa jereo tsara ny navaliny Jesosy eo amin'ny 9:20. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninona anareo akory. Na dia efa sitrana aza ny marary, resy ary nivoaka ny demony, mbola misy ny mafimafy, mbola misy ny sarotsarotra noho izany. Indro Satana milatsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra, aoka tsy andriandry ianareo, aoka tsy ho faly amin'izay vita ianareo, fa banjiny tsara no avy. Betsaka ny fahavalo, mahery vaika ny asan'ny Satana, kanefa manome toky ianareo aho ny tompo, mampahery ianareo aho, fa efa nomeko fahefana ianareo andresy ny herin'ny fahavalo, andresy zay zavatsarotra rehetra. Kristianina mino miorina tsara no ny herin'ny fanahy masina, na dia efa nandresy azy dia mbola vonika andresy hatrany hatrany, vonika hiatrika hatrany hatrany zay zavatsarotra sy asa Satana rehetra miseho eo anivon'ny fiainany sy eo anivon'izao tontolo izao. Fahatelo farany ry havako, zany vokatry ny fanahy miasa mahery ao anatin'ny mino zany dia tena andraisana fahasoavan-dehibe, tsy hoe eo ny fahendreny, ny faharanita-tsaina, ny fahalalana, ny talenta anaovana asa kanto sy asa tsara. Tsy zay ihany ny vokatry ny fanahy, tsy hoe mandresy ny asan'ny diavolo mahavita asa mahagaga, eny voninkiatrika ny asa sarotra rehetra azy. Tsy zany ny tena vokatra tsara sy fahasoavan-dehibe omeny ny fanahy masina antsika, fa ny ahavoasoratra antsika any an-danitra ka hananantsika anjara ny amin'ny fiainana mandrakizay. Vokatry ny fanahy, famonjeny sy fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy eo amin'ny 9:20, kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ry kristianina havanao, nomena atsika ny fanahy masina, ampiorina tsara atsika, tsy hivembena, tsy hiozongozona, ary tena ahitana vokatra eo amin'ny fiainantsika. Kanefa tsy izay vokatra izay ny mahafaly atsika, hoe vita ny asa, vita tsara, vita kanto, manana fahendrena sy fahazavan-tsaina aho, mandresy ny demony, mandresy ny fahavalo aho. Zava-dehibe zany
fa ny tena fahasoavan-dehibe ho amin'ny miorina no ny herin'ny fanahy masina dia noho izy mandova amin'ny fiainana mandrakizay ka manana anjara amin'ny hafaliam-ben'ny lanitra. Vanim-potoana ny fanahy masina izao ry havana no atrehtsika ka dia mijoro isika amin'ny mahafiangonana itoeran'ny fanahin'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Mijoro isika miaina ny fahendrena, ny fitondrantena araka ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny asa mendrika sy kanto eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokantrano ary indrindra eo anivon'ny fiangonana. Mijoro isika manatanteraka ny asa fitoriana ny filazan'ny tsara, mahavita asa mahagaga mandresy ny herin'ny demonisy ny fahavalo. Kanefa mijoro isika noho ny herin'ny fanahy masina, mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Engany isika tsiraray avy ry havako, engany isika izay nandray ny fanahy masina dia samy iaina tokoa izany hafaliam-ben'ny lanitra izany, ka tsy hisy very na dia iray montsy azy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika mandrakariva ny fampahirezan'ny fanahy masina. Amen. Masina, 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 Jehova tompony maro, elikany asoavany, ny hitany rehetra. Masina, 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 Jehova tompony maro, elikany asoavany, hitany rehetra. Masina, 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 Jehova tompony maro, elikany asoavany, ny hitany rehetra. Masina, 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 Jehova tompony maro, elikany asoavany, hitany rehetra. Amen, 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 Masina, masina, Jehova, masina, 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 Jehova. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, noho ny teny faminaniana voarenay, namoa fony eritreritray, nampahery ny finoanay, ahalalanay ny sitraponao sy anarahana izany. Ho fenoan'ny fanahinao masina ny izahay tsirairay avy, ka hanana hery tokoa, eto mijoro vavolombelonao, azahoanay fahendrena, fahalalana sy faharanita-tsaina, anaovana asa mendrika. Andraisana hery mahagaga andresena ny asan'ny demonisy ny fahavalo maro samihafa, ary asa mahery ao anatinay tokoa aneny fanahinao masina, hitahiranay amin'ny fiainana mandrakizay
ka hananana ianjara amin'ny hafaliam-ben'ny lanitra. Ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonanao, arak'izay efa nanaovanao ny fiangonanao ho fanjakam-pisorona, dia mivavaka aminao zahay ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto amin'ity nosin-drazanay malalanay ity. Ampaherezo ny fiangonanao mba hijoro vavolombelona mahatoky, ka ho fanasy ny tany sy ho fahazavana izao tontolo izao, ho fahazavana eto amin'ny firenenay tokoa. Ary dia hovonjenao amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsaranao ity firenena ity. Hositranonao ny marary, ampaherezinao ireo azo pahoriana, omenao izay anjara manandrify azy ireo mitolona amin'ny adi-piainana. Apetraka eo ampelantananao ray io ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ny kristianina tsy hakanavaka, ny rafitra sy ny fandaminana ary ny asa izay atao, indrindra ny fanatanterahana ny synodà lehibe, andaminana ny raharahany FJKM sy hanavaozana ny tompon'andraikitra. Mianta aminao zahay ray io, jereo manokana indrindra koa ity fitandremana trano vato faravohitra ity. Ny teninao izay ambara sy toriana eto dia hitondra famonjena sy aina vaovao an'ny mpianakavy finoana naiza misy azy reny. Ny vavaka izay asandratray dia ho enoinao ary hovalianao, ka nomezanao fifaliana sy fahasoavana ho an'ny zanaky ny fiangonanao. Mametraka ny herinandro vaovao eo ampelantananao indray izay Andriamanitro, ka ianao no hitantana sy hiaro anay, hitasy hanambina anay amin'izay rehetra atao. Ka no avinay tsiraray avy, ny hoavy ny fiangonanao, ny hoavy ny firenenay, dia apetraka hifeny sy tanteraka eo ampelantananao Andriamanitra, mahay sy mahefa ny zavatra rehetra. Izany ary ny vavaka izay angatahanay, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao aminay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Iroso amin'ny asa vavolombelona izao isika riavana malala, dia ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ary fitondrana mambavaka manokana ny reny mpianakaviana. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika reny rehetra na tratra izao andro izao ry havana, ary dia misaotra an'Andriamanitra isika fa misy izao fotoana izao atsiarovana antsika manokana. Ny tenin'ny soratra masina izay ao amin'ny ohabolana toko faraka amin'ny 30, andininy 10 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 no entintsika manambara fohy ny asarobidy ny reny sy ny andraikiny eo amin'ny fiainantsika ankohonany. Fa iza tokoa moa ineny? Ineny dia mamelona sy mikarakara ny ankohonany. Mifomaraina izy raha mbola alina, manome hanina ny ankohonany. Manafy sy manolokolo izy, fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Manana tanjona sy mitsinjo lavitra ary manao izay atratrarana izany izy. Mihevitra ny sa izy ka mahazo izany. Miasa sy mitantana ny arabola ary be herim-po izy. Misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny. Manao akanjo ariry madinika ara-vehivavy ka mivarotra izany. Ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto, hitany fa tsara ny tombom-barony. Mampiasa ny talentany izy, mandray ny fiazonam-boavoa izy, ary ny tanany miazona ny ampela, tsy maty jiro amin'ny alina izy.
manampy sy manana foantra ary miezaka ny tsy hokahihatra izy. Manatsotra ny tanany amin'ny malahelo izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Manampitamy sy maneho fahalemem-panahy izy, manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary ny lalan'ny famindra-pono eo amin'ny lelany. Mitaiza sy manoro, manafay ary mitsabo izy, mitandrina tsara ny ataon'ny ankonany izy ary tsy homana ny mofon'ny fahalainana. Manana finoana sy fanantenana ary mahatoky izy. Hery sy voninahitra no fitafiny ary ny andro ho avy dia iomehezany. Rereny vadiny sy zanany izy, mahatoky azy ny fony lahy. Ny lahy dia zaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny loholona. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ireo no fanomezam-pahasoavana sy adidy no meny tompo iantsoroantsika reny. Hofehiny izany dia ny hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fantsara-tare, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no deraina. Ny tompo ane mbola anafy antsika reny hatrany ary anome antsika ny fanahy masina ary mbola miteny amintsika indray manao hoe iza aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Jakoba 3:7-10. Dia mirary fety sambatra ho atsika reny rehetra iara-ipaly miaraka amin'ny tompo isika. Ankehitriny ary havana dia ifinaritra zanatsika vorokely ao amin'ny sampatia no anolotra tononkalo ho anneny, ary dia ny mpitandrina kosa no amarana amin'ny fitondrana am-bavaka ho atsika reny rehetra. Tombavaka ho an'ny reny, Andriamanitra satria anao izay nanome anay aneny, mitsinjo sy mitatana ny dianay omieny. Fa meza-tsara bitika tsy takatry ny sainy, ho anay matsizy toy ny loharanonay. Andriamanitra noho izany nandrantana aminao etony, ity tombavaka atao sy arahina finoana. Fantatrao fa ianao amary vavaka avy hatrany, ka anao izay mahasoa azy indrindra amin'izany. Andriamanitra mba omeo aneny ny asambaratsisy ilany, hafaliana haravona fianalavitra tomany, tokantrano anjaka amin'ny fitiavana hatrany, tokantrano izay ho toy ny paradisa eto an-tany. Andriamanitra omeo azy ihany koa ny hery sy fahasalamana, ny vitrika sy ny tanjaka tsy mba hanam-piafarana. Hara-batana, hara-tsaina, hara-pihetseham-po, omeo azy ampeny fatra tsy manam-paharoa. Andriamanitra tsy adinonay ny farany, fa tsy ny kely indrindra, ny fitaovany ny entony ihany koa mandrindra. Omeo azy miavosa be dia be ny fahendrena, ary koa raha azo atao omeo azy ny hareny. Ndery havana malala ho toizantsika ary ho faranantsika ny vavaka ho anneny. Hivavaka isika. Ry tompo rainay any an-danitra, misaotra anao zahay no ny amin'ity andro sy fotoana toka miavaka ity, izay ametrahana eo am-pelantananao ny reny mpianakaviana rehetra. Mangataka aminao zahay, jereo amin'indra fonao, ary tsay ny fitahinao ny reny rehetra. Tsy miafina aminao ny andraikitra mankadiry sahanin'izy ireo, ny adidy amin'ny vady, ny fiahina ny zanaka, ny andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, koa tolorin-tanana, ampaherezo, omeo fitiavana sy fifaliana izy ireo tompo, ary tafiohery sy fahasalamana. Ao koa ireo reny mpitondran-tena, akekezo ary toany amin'ny fanahinao izy ireny,
ampio indrindra koa eo amin'ny lafim-piainany manontolo. Ary dia hifonana eto anatrehanao kosa Andriamanitro ireo reny tsy mahatsiaro ny adidiny, mania sy tsy mahatsiaro anao Andriamanitra, miaina amin'ny fitondran-tena tsy mendrika. Avela ho eloka, vonjeo izy ireny Andriamanitro. Irina indrindra ary, tsy ho amin'ny ity anio ity ihany no hitahinao ny reny, fa amin'ny androm-piainany rehetra naiza misy azy reny. Koa ny vavakay, dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny fahasoavana sy ny fitahiana feno fatrany ho an'ny reny tsirairay avy. Voninahitra ho anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia mirary soa ny reny mpianakaviana rehetra. Hamarana ny fotoantsika riavana malala, ataontsika izao ny hira fanampy ny 430 dia apetraka ny tsodrany. Manasa antsika rehetra hitsangana. Ho tanteraka aminareo rehetra neny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Ho azy ny voninahitra, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo ry havana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.